nitsangana tamin'ny maty Kristy. Faly miarabanao ry havana nahatratra ny KRISMASY amin'izao taona 2024 izao. Andao homanintsika ho amin'ny fiderana ny fihirana FFPM fahavalo amby dimampolo sy fahafito amby enimpolo. FFPM 58 sy 67. Ary andao atao mba masitsika ny perikopantsika androany ao amin'ny lioka toko faharoa ny andininy faharaiky amby folo. Lioka toko faharoa ny andininy faharaiky amby folo dia milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fampamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Mpamonjy no teraka ho anao ry havana. Daontsika mbola hidera ilay mpamonjy atsika. Jesosy Tomponay io, midera sy mankalaza anao zahay, fa mpamonjy anay ianao. Misaotra anao nanetry tena, nanaiky nidina tetỳ an-tany, anavitra anay amin'ny fahotany, anavitra anay amin'ny fahafatesana mandrakizay. Misaotra Jesosy mifonany amin'izay mety hoe andraisanay ampahazarana fotsiny amin'izany. Mifonany amin'izay iainanay ampahazarana fotsiny KRISMASY. Fa amin'ity andro KRISMASY ity dia ampahafantaranay ilay fifaliana lehibe hoentinao Tompo. Omeo anay ny ahatakatra ilay alehibe ny famonjena atolotrao. Dia raha hihira sy hidera izahay anaty tononkirana hoe mpanjaka ny Jerosalema ianao, dia ampianary izahay hametraka anao ho mpanjaka anay marina eo amin'ny fiainanay. Teraka ianao ho mpamonjy anay Tompo. Dia vonjeo izahay amin'izay mbola tahotra iainanay, fa ianao ilay andrian'ny fiadanana, ampitoetra anay ao amin'ny fiadananao. Dia haina mandrakizay ny anaranao mpamonjy io. Thank you.
jerentsika eo amin'ny perikopy androany any Romanina toko voalohany. Vakitsika ny andinin'ny fahaefatra tapany farany sy ny andinin'ny fahadimy. Nahan Jesosy dia Jesosy Kristy tompontsika izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Raha tonga Jesosy dia mitondra famonjena izy fa nomeny fahasoavana koa tsika, nomeny atsika ilay privilège hoe hanompo azy hitory ny anarany amin'ny jentilisa. Tena privilège ho antsika izany ry havana, ndao mbola hisaorantsika azy, hiderantsika ny anarany. Jesosy Tompo, tsy mitsahatra misaotra anao zahay ny amin'ny famonjenao, ny amin'ny fanahavotanao anay, fa misaotra koa zahay ankehitriny fa omenao fahasoavana, omenao privilège hanompo anao, hitory ny anaranao. Dia mangataka zahay Jesosy hoe tsy ho amin'ity andro anio ity ihany zahay no faly, fa isan'andro amin'ny andro sisa iainanay hifaly amin'ny famonjenao zahay. Mangataka zahay hoe tena fiainanay zany fifaliana zany, anana fiainam-piankofana eo anatrehanao zahay. Ka raha mandinika anay hafa dia hiteny izy hoe hanaraka anareo zahay satria momba anareo Andriamanitra. Ho hitantaratra amin'ny fiainanay ny fahalebiazanao ka ataona ny hafa zahay hitsaoka sy hankohaka eo anatrehanao koa. Amboary ny fiainanay Jesosy ho fiainam-piderahana anao. Amen. Havia gemino e faleceu, havia canipete, dera Jesús, tumpuni anzeli, havia itzakasi, havia itzakasi, havia itzakasi, zatumpuna. Tumpuni tumpu anjiananari, nefambazana peivavitu, sana ikari, nefazanari, havia itzakasi, havia itzakasi, havia itzakasi, zatumpuna.
ny fifaliana sy ny fiadanana avy aminy. Amen. Miarahaba ny fiangonana riavana amin'izao andro krismasy zao. Tokana ny antombavaka, tokana ny firariana ho antsika fiangonana riavana dia ny hoe enganety krismasy 2021 ty, mba krismasy andraisantsika menakavy marina an Jesosy ao am-pontsika. Zay ny firariana riavana. Tsy vaovao amintsika izay zavatra zay fa ny fampatsahivana, ny karazana hoe torolalana, ny afantaranao hoe teraka marina ao am-ponao Jesosy amin'izao andro krismasy zao dia tena hoe manana fo ianao miara-mitepo aminy. Ary zany tsy hazavainy zany zavatra iainana zany. Fo tena mitepo fitiavana ho azy, fo miara-mitepo amin'ny fony ary tena hoe saina, tena hoe miray safidy marina amin'ny Jesosy. Zay no firariana ho antsika. Jereo kelingely firana fa 80 hitako tory izy tamin'ny nanao louange riavana. Le hira fa 80 donc raha antsika mamaky ny andininy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Endreny fifaliana sy tratry ny fisainana ataon'ireo anjely manerana ny lanitra, fa any Noely hitoya tsy ho tapitra. Enka ka ao any Noely hitoya tsy ho tapitra. Firariana ho antsika fiangonana riavana dia hoe ho Noely ny fiainantsika isan'andro etỳ an-tany, satria hoe nandray an Jesosy tao am-pontsika isika. Samy ho tratry ny Noely 2022 raha sitrapon'ny tompo, fa raha tsy tratry ny Noël 2022 dia araka hirany amin'ny fainipolo hoe any an-danitra isika manao Noely hitoya tsy ho tapitra. Amen. Tsangasika hiara-idera an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, isaorana ny eny tompo Andriamanitra ny Israely, fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy, ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy. Araka izay nampilazainy mpaminany masina hatramin'ny fahagolo, dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankahala antsika. Manefa famondram-po amin'ny razantsika izy, sady mahatsiaro ny fanekeny masina dia ny fianianana izay niainanana tamin'ny Abrahama razantsika. Anao izay azontsika hanompo azy tsy amitahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika, amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany ny avo indrindra, fa ialoha eo anatrehan'ny tompo ianao amboatra ny lalana, hanomeny olona ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny feliny noho ny alehiben'ny famondram-pon'Andriamantsika izay mpisany mazava avy any amin'ny avo ho antsika, hampamirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maiziny sy amin'ny ato ny fahafatesana, hanitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Amen. Amen.
Afaka sikariavana. Ray malalo, raha anay no Jesosy Kristy tomponay indreto zay zanakao a. Tena faly mideranao mankalazanao amin'izao andro krismasy zao, satria matsiaro zay ny fanomezana sarobidy hitanay maso azo nay tsapay tanana manambara ny fitiavanao anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Mankasitraka mpamonjy eo, ary faly zay araka ny iranay teo hoe mandray an' Jesosy zay ny rahanao avy any an-danitra hoety an-tany onona aminay, hitaona aminay, taona anay ho aminao ray malalo, ary ampafantatra anay fa hoe tena misy zany lanitra zany ary andrasana any zahay. Tompo malalo, raiketo an-tsaina, raiketo am-pony tsirairay zany famarinana volamena zany a. Ary dia aoka Jesosy tompo a anatanteraka ny asa zay nanoranao azy a, izy zay fahazavanay, izy tompo malalo ampamirapiratra ny fiainanay zay ao anatin'ny aizin'ny fahotana, aizin'ny fisalasalana, ao anatin'ny aloko ny fahafatesana noho ny fahotanay, ny falemenay, fianahanay tsy finoana isan-karazana. Roay zany tompo androany. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Jesosy zokinay io ndreto zay ankizy tanora feno mifanainao masiny zay andrenesanay ny teninao fa tianao zay tsirairay avy reto na izy zay na iza tianao fantsipitahiny zay tianao canal de bénédiction ho an'ny hafa dia tanterao aminay zany teny zany a. Ianao nanokatra ny sofinay, ny fonay, ny fanahinay tsirairay avy ahatakaranay zany hafatra zany. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Afaka mipetraka ianareo. Ndao iarahantsika mamaky akantsika ny hafatra androany ny Zakaria 9, ny 9, ny 20.
tapany farany. Zakaria 9, ny 7, tapany farany manomboka amin'ilay ao aorianany hoe ka anao eny. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mba handeha hiaraka aminareo zahay fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra. Amen. Fantatrao ve hoe inona no ren'ny olona momba anao? Fantatrao ve hoe inona no imaginao any amin'ny olona? Ny imagin'ilay Jiosy izay nivakitsika teto dia hoe renay fa momba anareo Andriamanitra. Renay fa momba anareo Andriamanitra. Dia ao anatin'ny fampieritreretana antsika ihany amin'izao marain'izao hoe fantatrao ve fa azonao atao ny miconstruire ny imaginao. Azonao atao ny manamboatra ny imaginao. Azonao atao koa ny mba handrenesan'ny hafa hoe momba anao Andriamanitra. Ary rehefa izay dia ho marina aminao hoe fantsipitahiana ho an'ny namanao ianao. Canal de bénédiction ho an'ny hafa ianao. Izany no tanjona tian'i Jesosy. Izany no tanjona tiako apetratsika tanora amin'izao akatoko ny taona vaovao izao ry ankizy tanora namana. Mba ho ren'ny namantsika fa momba antsika Andriamanitra. Ka hoe te hanaraka antsika izy satria fantany fa ho fantsipitahiana ho azy isika. Ny fanontaniana ary dia hoe ahoana ary izany olona hoe momba azy Andriamanitra. Ohatrany ahoana ary izany. Ato amin'ity 9 dia miverina imbalo 12, 18 fois, miverina ny anarana hoe Jehova tompony maro. Amin'ny teny frantsay izy hoe l'Éternel des armées. Izany hoe ilay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra. Ilay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra, l'Éternel des armées. Ka hoe ny olona izay hita fa momba azy Andriamanitra dia feno fankatoavana an'io Jehova tompony maro io ry havana. Feno fankatoavana an'ilay Éternel des armées. Tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra izy tsy mila izy, tsy mila anao izy mba hitaomana ny hafa anantona azy. Fa hoe omeny voninahitra, omeny fifaliana isika hitaona ny hafa ao aminy. Ary ny fomba hitaumanao ny hafa, dia ilay toetranao mankatoa io, ilay toetranao mankatoa, ilay Jehova tompony maro. Dia tena hoe ombanao tokoa izy ilay Jehova tompony maro, ho voatoana ho azy ny jentilisa izay mangetaheta. Dia tena hoe feno fankatoavana, ary le mankatoa dia tena hoe izay halany dia halanao, ary izay tiany kosa dia tianao. Ary rehefa izay dia hoe ianao ahita fifaliana amin'ny fomba an'Andriamanitra anao, ary ny hafa ny tanora namanao ahitan'i Jesosy amin'ny alalanao. Dia ho fantsipitahiana ianao, ho canal de bénédiction ho an'ny namanao. Ho voninahitry ny rainao izany ary ho fahasambarantsika. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana. Caneo
Iara ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay fa Andriamanitra velona ianao ka miteny aminay mandrakariva. Andriamanitra velona mandrakizay ianao, nefa Andriamanitra tonga olona mety maty tao amin'ny Jesosy zanakao, tsy takatray ny fitiavanao. Fa ka hiasa fananao masina, ahafahanay mamaky ny teninao, ary zany fanahanao zany koa no omba amin'ny mpanomponao ilaza aminay ny afatrao. Inonay amin'izao krismasy izao fa Andriamanitra mbola miara-monina aminay ianao, satria Jesosy izay efa ato anatinay dia miara-mitempo aminay, miara-belona aminay, ary ny fanahiny no manome anay ny fifalian'ny lanitra, ary efa mijery anay ny manodidina anay dia mangetaheta zany fifaliana izany koa, satria fifaliana maharitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay mivavakay. Amen. Iaraka hamaky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Zakaria 9 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny tenin'i Jehovah tompony maro dia tonga tamiko nanao hoe: izao lazainy Jehovah tompony maro, ny fifadikanina amin'ny volana 4 sy ny fifadikanina amin'ny 5 sy ny fifadikanina amin'ny 7 ary ny fifadikanina amin'ny 10 dia samy tonga fifaliana sy firaviravona, ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranako Joda, koa tiava amin'ny fahamarinana sy ny fiadanana. Izao lazainy Jehovah tompony maro, mbola hisy firenena sy mponina avy amin'ny tanàna maro ho avy, ary mimponinao amin'ny anankiray akany amin'ny anankiray kosa ka hanao hoe: aoka andeha tokoa isika hifona amin'i Jehovah sy hitady an'i Jehovah tompony maro. Izaho koa mba handeha. Eny, ho avy ny olona maro sy ny firenena mahery mba hitady an'i Jehovah tompony maro any Jerosalema sy hifona amin'i Jehovah. Izao lazainy Jehovah tompony maro, amin'izany andro izany dia hisy folo lava amin'ny firenena samihafa fiteny rehetra hiazona ny sisin-damba ny jiosy anankiray ka hanao hoe: mba handeha hiaraka aminareo izahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra. Ho toizantsika ny famakena ny soratra masina ao amin'ny fanakena vaovao, filazantsara araka ny Lioka 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:4. Ary ho faranantsika ny famakena ny soratra masina ao amin'ny epistilo an'ny Romanina 1 ny 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy mpiandriondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny ondrina tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny Tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny Tompo nanelatrelatra nanodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary io ny anjely taminy: aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy ny teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo: ianareo ahita zazakely voadidina laman-jaza sady mandry ao am-pinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahana. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazain'ny mpaminany raha teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany ilay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo, ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ny reny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy, ho an'izay rehetra any Roma, mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina,
ho aminareo any e ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tsangana fiangonana. Petraka amin'ny fiangonana. Vavaka sika riavana. Jesosy malalo, ny raha ny rainao sy ny rainay ianao avy any an-danitra ho ety an-tany, ary tokana ny anton-dianao dia nihititra ka hitoetra ary anjaka ao am-pon'ny tsirairay tahaka ny olona izay andrasana any an-danitra. Misaotra ny amin'izay efa nanokatra ny fo ho anao Jesosy, ary dia amindrao fo ny hafa aoka izy ahen'ny fandondonanao amin'izao fotoana izao dia ianao amindra fo izy anokatra ny fony ho anao ihany koa, dia tsy ho fomba mpivavahana ivelany fotsiny izao fankalazana krismasy izao fa tena hoe fankalazana amin'ny voninahitra ao, satria fankalazana ataon'ny olona izay manolotra ny fony ho anjakanao mpamonjy malalo, izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Romanina toko 1 ry havana. Romanina toko 1 le andininy fa efatra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Indray mandeha indray hoe ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Amen. Eo amin'io andin'ny fahaefatra io miresaka ny fanahy masina ny apôstôly Paoly, fa tsy antsoiny hoe fanahy masina fa fanahy ny fahamasinana. Ny asan'ny fanahy hafa rehefa jerena ohatra ireny hoe Isaia 1:10 ireny dia fanahy ny fahiratan-tsaina, fanahy manome fahiratan-tsaina, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy manazava ny sainao eo anatrehana situation anankiray, izay le fanahy ny fahiratan-tsaina, fanahy ny fahazavan-tsaina. Eto izy dia lazaina hoe fanahy ny fahamasinana, manome antsika fahamasinana ry havana. Rehefa mandinika ny fiainam-piangonana amin'ny ankapobeny tsy hoe isika Isotry Fitiavana ihany, fa ny fomba hankalazantsika ny krismasy, avy eo ny fomba iainantsika ny finoantsika, tena azo lazaina tsotro zao. Manana endrika ivelany le finoantsika, le fony efa mangatsika, le fo glasialina hozy izy, le mpitory teny anankiray izay. Ny antony satria
tsy mahafantatra an'io a fanahin'ny fahamasinana io isika. Ary izay no afatra androany ry havana malalo ny tompo. Tapao ny hevitra, angataka manomboka an'io ny fanahin'ny fahamasinana hiasa ao amin'ny fiainanao. Hitanao fa iova ny finoanao, iova ny fiainanao. Zay le titriteny hoe ry havanao, angatao a fanahin'ny fahamasinana raha te progresser spirituellement ianao. Fa ny olona miprogresser spirituellement reo no handova lanitra ry havanao. Zao manko, rehefa tsy mitombo, rehefa tsy miprogresser ianao spirituellement, io ohatra ny bisikileta, raha vao tsy mandroso ianao dia mianjera. Rehefa tsy mandroso ianao spirituellement, miemotra ianao. Angatao, faran'izay tsotra zany. Angatao a fanahin'ny fahamasinana. Amin'ny teny frantsay esprit de sainteté. Vavaka ry havana no angatahana an'izany. Vavaka. Tsy ilaina akory ianao rehefa mirava ety, andeha hividy boky, andeha hividy dictionnaire, mitombo amin'ny fiainam-bavaka ry havanao. Dia hiteny aminao izany hoe tena nataon'Andriamanitra ho prailova amin'ny Jesosy izay nirahany ianao. Hitondra fifaliana aminao izany amin'izao andro krismasy izao. Angatao a ny fanahin'ny fahamasinana. Io fanahin'ny fahamasinana io a tena hoe niasa tao amin'ny apôstôly Paoly. Ary dia ny fomba fiasany tao amin'ny apôstôly Paoly dia hoe nampatsiahy azy mandrakariva fa hoe mpanompon'i Jesosy Kristy izy. Ndao raha antsika mamaky ny Romanina rairay amin'ny anaran'i Jesosy, Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy, voaantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy. Ry havanao, mitony tena ny apôstôly Paoly amin'irety fiangonana any Roma izay tsy niforoniny. Dia hoe rehefa milaza ny anarana izy hoe Paoly, tonga dia avy hatrany dia mpanompon'i Jesosy Kristy. Mpanompon'i Jesosy Kristy. Io ilay haintsika tsara hoe doloson'i Jesosy Kristy, andevon'i Jesosy Kristy. Tsy zakantsika malagasy ry havana mampiasa voambolana. Hitako mihitsy fa raha mbola manonona izany hoe voambolana andevo izany ianao, mbola misoke olona maro. I Paoly, ary izay mahatonga ny bidika teny protestanta tsy teny hoe dolosy andevo. Fa ohatra antsika eto Madagasikara ry havana, tamin'ny andro nanoratan'ny apôstôly Paoly an'ity epistily ity, izany Roma zany, na le hoe fanjakana romanina zany, tena hoe zavatra tena mahazatra ny fisian'izany esclave zany, fisian'izany andevo zany. Mpandinika dia milaza hoe nisy hatramin'ny 60 millions d'esclaves tao amin'ny fanjakana romanina tamin'io andron'ny Paoly io. Donc tena hoe réalité, tena hoe hita isan'andro isan'andro. Ary Paoly dia miteny amin'izy romanina reto hoe za andevon'i Jesosy, za andevon'i Jesosy. Zany ny olona hoe tarihan'ny fanahin'ny fahamasinana ry havana. Mihina fa maro amintsika nefa ren'izany na ren'izany dolos zany. Maro amintsika misy promotiona katekomena zay hoe dolos. Fa mijanona ato zany rehefa tsy atsoina ny fanahin'ny fahamasinana hanampy anao ry havanao. Jereo tsara le texte ry havana hoe Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy. Zay izy vao milaza hoe voaantso ho apôstôly. Problema antsika fiangonana ry havana. Toa hoe slofo paster, slofo dekona, etsetera. Zay tsy mampandeha ny fiangonana amin'ny ankapobeny. Tokony hiteny hoe slofo andevon'i Jesosy voaantso dekona, slofo andevon'i Jesosy voaantso mpiandry, slofo andevon'i Jesosy voaantso paster. Zany ny olona isan'ny fanamasina. Ary zany mahoatra n'iny fiangonana ry havanao. Ary rehefa ohatran'izao fiangonana dia ohatran'izao koa io firenena io. Satria tsy zakantsika intellectuellement déjà andevo, ary faharoa tsy ho zakantsika mihitsy satria tsy asan'ny fanahin'ny fahamasinana isika. Ary zay zany le fahamarinana voalohany.
raha te hiprogresse spirituellement ianao, zay ny afatra krismasy androany hoe atsoy isan'andro io fanahin'ny fahamasinana io. Ry zany andevo zany a tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly dia arak'izay ahafantarantsika azy a tsy manana fahafahana ary le tompony aza misy mpanan-karena hono tao a Roma tao, misy mpanan-karena tao a Roma tao zay nanana hoe andevo anjatony dia anana ry zareo droit de vie et de mort zany ry havanao. Une fois ianao ry havanao mba hoe manomboka esan'ny fanahy ny fahamasinana, raisinao sérieux amin'izay ny fanomponao ato amin'ity fiangonana ity. Mbola be loatra ny mpanompon'Andriamanitra ato amin'ity fitandremana ity, dia konina mpiandry manompo oatra mpiarama ry havanao. Rehefa tsy manompo oatra ny andevo ianao dia manompo oatra mpiarama. Zay le izy. Firifiriny dekona mingitrika rehefa fivoriam-pevitra raha. Firifiriny hoe mandeha vory dia miala aloha fivoriana satria maika hamonjy ianona programa any hatrany 24 aly. Tsy fomba ny olona tarihan'ny fanahin'ny fahamasinana zany ry havana malalo. Ary au-delà an'izay, zay ihany ny antsika hisotro fitiavana. Sao dia tsy idiranao any an-danitra. Zany hoe fanaovana ny asa fanompona ny antson'ny tompo anao zany ho toy ny mpikarama. Ary Paoly milaza hoe andevo, milaza n'le toe-tsaina. Fa zany Roma zany ange tamin'ny andron'ny Paoly, c'était la capitale du monde. Tanàna ny mpanan-karena zany Roma zany. Ary tena hoe variana amin'ny fiarina arena le olona ao. Dia io Roma io koa lazaina hoe tanànan'ny Andriamanitra, feno Andriamanitra gentlisy io. Fa zao ry havana, Paoly amin'ny mahandevo azy tsy nitady tany malemy anorenam-pangady, tsy nampiaotra azy ny alehiben'ny tanànan'ny Roma, tsy nampiaotra azy nanirahan'Andriamanitra tany amin'izany hoe tanàn-dehibe zany. Raha jerentsika eto amin'ny Romanina toko voalohany 17 miteny izy hoe Romain 1:13, ary tsy tiako tsy ho fantatra reo rahalahy fa matetika aho nefa nikasaka aty aminareo saingy azo tsampina mandraka ankehitriny ananako izay vokatra aty aminareo. Fantatro fa ho mafy le asa nefa tsy androko izay akanisana aty aminareo tsy androko izay akanisana aty aminareo mba hananako vokatra tahaka an'izay nananako vokatra tany amin'ny gentilisa hafa ry havana. Mahatsiaro zavatra efa nilazaina teto tamin'ny fotoanandro. Nanao escale tao Maurice tao, David Jones sy Thomas Bevan, dia ozy izy le Mauriciana. Ho izy nareo reto ho an'i Madagasikara. Fa ninanareo hitory amin'ny filazantsara. Orizy rola, sauvage, loza be ngereo malagasy reo. Maninona tsy ato Maurice, maninona tsy ato La Réunion. So fa nisy Thomas Bevan sy David Jones andevon Jesosy, zay ny elan'ny tandriavana. Raha zany tsy setintsika menakavy amin'izao atoandro zao. Meteza ho andevon Jesosy amin'izay andraikitra ny antsony ianao. Fa rehefa tsy hanoatra tsy hanompo toy ny andevon Jesosy ny ry havana ianao désolé amin'ny teny aminao, miala amin'izany andraikitra zany avelo ny toerana ho an'izay te hanompo tahaka ny andevo. Zany ny olona mangataka isan'andro hoe meo a Jesosy fanahin'ny fahamasina. Zay ny zavatra voalohany. Ny olona tarihan'ny fanahin'ny fahamasinana dia manompo tahaka ny andevo. Fa tsy hoe tompo tahaka ny ety an-tany le tompony fa le Jesosy te hitondra azy any an-danitra. Zay ihany ry havana. Faharoa, andininy fahatelo sy fahefatra amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra,
araka ny fanahin'ny famasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Ny olona tarihany fanahin'ny famasinana ry havana, tsy reo ombavany le hoe andao anao crèche, ndao anao tranon'omby, azo atao ihany zany. Fa raha anao zany ianao, tsarovy le tenin'ny Lotera hoe misy tableau zay lazain'ny Lotera napetrehitra azy mihitsy hoe Jesosy zazakely mitafy lamba apaty. Io Jesosy akalazantsika io ry havanao, tonga avy any an-danitra izy mba hiakatra eo amin'ny azy fijaliana, ary natsangana tamin'ny maty. Oka ny fanahin'ny famasinana ry havanao, hiasa ao amintsika apatsiatsika mandrakariva, zany fahamarinana volamena izany. Sika kristianina irery no manana mpamonjy maty ary nitsangana tamin'ny maty, nakarin'Andriamanitra rainy any an-danitra, ary mipetraka eo kavanany ankehitriny, ary miandry ny fiverenany akatsika isika ry havana. Apatsaivo kely ny situation tao a Roma ry havana. Roma renivohitra, tanan-dehibe. Dia hoe ozy izy ny mpandinika hoe tao Roma tao toy ny hoe fanisa miravikazo, nisan'ny fivavahana, nisan'ny religion zany. Zany io Roma io, fanisa amin'ny ravikazo ny fivavahana, ny religion. Nefa koa maro ny olona tsy niraiky tamin'ny religion. Dia ny zavatra hita ihany koa izy ny mpandinika, dia hita tao Roma tao. Hita tao Roma tao reny filôzofy grika reny. Hita tao Roma tao koa reny mpampianatra lahateny avy any Azia reny, le intellecta be zany. Fa hita tao koa le mpanao magia avy any Egypta. Hita tao koa ny mpisoron'le andriamanitra Egyptiana antsoina hoe Isis, etsetra. Zany no tontolo ara-panahy ry havana. Zany no tontolo ara-panahy fantanin'ny apôstôly Paoly tao a Roma. Ary tsy nampihemitra azy zany, ahoana ny hitoriako an' Jesosy ato hoe. Fanahin'ny famasinana ry havana no nanome azy ny loha hevitra tokana hoe Jesosy dia zanak'Andriamanitra, ary dia hoe natsanga ny fanahin'ny famasinana tamin'ny maty, ary nakariny eo ankavanan'Andriamanitra ry havana. Miala tsiny fa maro ny tsy tiany ty teny ty. Zy le fanahin'ny famasinana io nanangana an' Jesosy tamin'ny maty, ary io ny mampiseho ny supériorité-ny fivavahana kristiana amin'izay mety fivavahana hita ety ambony tany sy filôzofia ry havana. Zay le izy. Vavaka ho anao mba hoe esan'ny fanahin'ny famasinana ianao, ka tsy salasala ntsony amin'ny fivavahan'ny razana malagasy, ny karazana filôzofia hiteto, fomban-drazana, fomba nentim-paharazana adala hoy ny apôstôly Petera zay. Vavaka mba tsy hoe adalain'izany ianao hiteraka fianahana aminao zany, ary ahoana kosa pastera ny ohatran'izao, ary neny malagasy ohatran'izao, dia adala daholo reny zany. Fanahin'ny famasinana andresy lahatra anao. Fa Jesosy ry havanao dia zanak'Andriamanitra, natsangana tamin'ny maty, ary miandry antsika any an-danitra izy ankehitriny. Misy zavatra namperitreritra tantarain'ny mpandinika rehefa miresaka ny tontolo romanina tamin'izany andro zany. Io zany le tontolo ara-panahy isan-karazany, le misy fivavahana isan-karazany. Fa anisany tena hoe nanamarika an'le tontolo tao a Roma dia hoe nandritry ny 20 amby 520 taona, 520
ane. Namoronana ny tanànany Roma dia nandritra ny 25 taona tsy mba nahitana fisaraha-panambadiana ony tao a Roma tao. Mahavariana izany ry havana. Milaza le atsarany Romanina tany am-boalohany. Ara-moraly ry havana. Fa taloha kely ny torian'ny apôstôly Paoly teny nanoratany epistilian'ny Romanina dia tena hoe krosifahana tanteraka ny fanambadiana ry havana. Ary tsy mbola nisy fisaoram-bady ohatran'izany tao a Roma hoy ny mpandinika. Izany hitany a Roma izany ry havana. Hita izany amin'izao fotoana izao, tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany. Pitehiny devoly ny fanambadiana. Tena pitehiny kororohany io institution du mariage io, izay fototry ny fiarahamonina rehetra, ary izay koa hoe sehatra anomanana ny mandrakizay araka ny toriteny rehetrika ombenombeny. Fa izao eo anatrehan'izany mangatahino ny fanahin'ny fahamasinana. Le fanahin'ny fahamasinana izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty, mbola disponible ho anao izy ry hafanao. Disponible ho anao izy. Anangana maty tokantranonao rava io, anangana maty tokantranonao toy ny maty io, anasitrana ny tokantranonao io, tokantranonao hoe ferena sy maratra io hoe mangatah ry hafanao, mangatah. Fanahin'ny fahamasinana. Izay ny fahamarinana faharoa. Fanahin'ny fahamasinana dia mampatsiahy mandrakariva fa hoe Jesosy dia natsangana tamin'ny maty ary miandry any an-danitra izy. Fahamarinana voalohany dia hoe fanahin'ny fahamasinana dia mampatsiahy mandrakariva fa tokony ho dolos na andevo aloha izaho. Farany. Andiny ny 4 sy 7. Ary ianareo koa izay isan'ireny dia voaantso ho an'i Jesosy Kristy, ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady voaantso ho masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny apôstôly Paoly aty am-panomboana ty Romanina toko voalohany ty, ty epistily ty. Ho aminareo izy, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ry havanao, ny olona hiasan'ny fanahiny fahamasinana dia mahafantatra hoe men'Andriamanitra antsika ny zava-dehibe roa tena ilaintsika dia ny fahasoavan'Andriamanitra raintsika sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Zavatra ilaiko sy ilainao dia fahasoavana sy fiadanana. Efa nilazaina fa renivohitra ny fanjakana Romanina ty Roma ty ry havana. Dia satria moa tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly ny Romanina dia nambabo izao tontolo izao. Dia tafangona tany a Roma ny harena. Nanan-karena be izany Roma zany. Fa ny problema dia izao, olona vitsy ihany no tena manan-karena. Ary ohatran'izay foana moa rehefa misy mpanan-karena momiopapana na aiza akavitsiana izay. Fa ny sarambabem-bahoaka kosa dia nahantra avokoa. Ary mampiavaka an'le Roma tamin'izany dia ny hoe fampisehosehony reto mpanan-karena reto an'izany harena an'izany. Nisy mpandinika izay ny teny hoe nisy empereur zay ozy izy rehefa manao fanasana izy mampisakafo ny namany dia hoe
mandroso azandrano hatrany amin'ny 2,000 hatrany amin'ny 2000 isa baray azontsika atsaina hoe izy tilapia 2000 isa ao ananinao zay le izy dia hoe misy vorona hatramin'ny 7000 isa zany tena hoe mampitampitampimbava fanehoana ny arena zay reto romanina reto manan-karena fa nampalaza ny romanina koa ary nanimba azy taterina dia hoe ny adiny bibia sy ny olona hitanareo ilay ao amin'ny coliseum any le adiny bibia sy ny olona zany io dia tena hoe lalao ratsy ny romanina zany ampedin'ny empereur isan'andro ny biby amin'ny samy biby fa ampediny amin'ny olona koa le biby ampediny amin'ny gladiateur fa ampediny koa amin'ny lahy antitra ampediny amin'ny vehivavy ampediny amin'ny ankizy zany ny tao Roma tao ary tena hoe lasa loza be ny toetran'reto romanina noratan'ny apôstôly Paoly reto satria hoe isan'andro dia misy raha mandrika eo ary zatra mahita an'ilay raha mandrika izy dia tena hoe lasa masika ilay romanina lasa tsy manana famindrampo lalao vola lasa masika tsy mba manana famindrampo ary liandra zany olona zany ry havana zany olona zany rehefa nitao amin'ny apôstôly Paoly nitoriany an' Jesosy Kristy nitsangana tamaty ka niova fo ary nininona pasena dia hitenenana eto hoe fahasoavana ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika anona ny zavatra anankiroa ilain'ny mpino ao amin'ny fiainandriavanao ary nininona paseanao ary tsy ohatra n'reto romanina reto mipaseanao ry havana fa nininona pasenao rehefa mifony ianao avozina avelan'ny heloka ianao dia anonany hoe fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo ho aminao mahafinaritra le fanamariana mpandinika anankiray ry havana ozy izy ny apôstôly Paoly hoe ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana testamenta taloha rehefa miaraba dia haitsika tsara hoe shalom fa zany ny testamenta taloha izy le mpandinika fa manomboka ato amin'ny testamenta vaovao indrindra ato amin'ny apôstôly Paoly izay tena hoe zanaky ny testamenta taloha tsy ny shalom voalohany fa hoe ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana ry havana ny olona izay tarihany fanahin'ny fahamasinana dia mandray ho zava-dehibe zany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany ho fototry ny soa rehetra izay azon'Andriamanitra atolotra ny olona ry havana satria Andriamanitra manana fahasoavana aminao mampiseho fahasoavana aminao satria Andriamanitra mampiseho grasy aminao satria Andriamanitra bienveillant aminao satria Andriamanitra miandany aminao zay ianao vao capable miaina anaty fiadanana ry havana manana an'le hoe paix avec Dieu ianao manana problème na tokantrano ianao manana problème na fifandraisana ianao manana problème na ampiasana ho any psy ianao inona fantatry ny psy hoe ianao nge ka mila mihavana amin'Andriamanitra toi tu dois te réconcilier avec ton Dieu fa ninona ka tranquillisant menanao tsy hamitrana fihavananao amin'Andriamanitra zany fa no le fahasoavan'Andriamanitra dia manana fiadanana amin'Andriamanitra ianao manana fiadanana ianao ao amin'ny consciencenao ry havana manana fiadanana ianao ao amin'ny fonao ary indrindraindrindra manana fiadanana ianao milamina fifandraisanao amin'ny manodidina anao rehetra satria fanahy ny fahamasinana ny sarika ianao angataka hoe tompo tokanarany antombavaka zao hoe ho amika mandrakarivany fahasoavanao sy ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ry havana tena tsotra faran'izay tsotra ny afatra androany hoe
angatao manompoka anio fanahy ny famasinana hitarika anao hiaso aminao dia ho azonao antoka ny lovanao any an-danitra. Amen. Vavaka sikariavana. Tompo malalo, tena hoe Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra be famindram-po ianao. Zany mbola nanaovanao taminay teny tsotra, teny mazava hoe angatao hoe isan'andro ny fitarihan'ny fanahy ny famasinana, angatao isan'andro ny fiasan'ny fanahy ny famasinana ao amin'ny fiainanay. Sotra Tompo, sotra ny amin'izany teny mazava zany, dia ianao no hiaso aminay na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka zany sitraponao zany. Ary eto zay dia mbola mifona aminao ihany koa fa ny teny rehetra izay renesinay teo dia tena hoe manameloko anay. Tsarona manokana Tompo malalo izay rehetra nantsonao amin'ny fanompona nefa tsy nandalo tamin'ilay dingana dia ny fahatserovan-tena hoe andevonao. Ianao amindra fo, ianao amela heloko. Ary mbola mangataka aminao hoe aoka ny fanahy ny famasinana mpamonjy tena hiasa mavitrika ao amin'izy ireo dia ny anio hanova fomba fanompony anompony tahaka ny andevona zakany sainy na tsy zakany eritreriny zany mpamonjy eo, fa zany ny olona hiasan'ny fanahy ny famasinana. Ary dia meo anay fiangonana Tompo malalo tsy homenatra ny hijoro vavolombelona ny aminao Jesosy, fa hoe ianao zanak'Andriamanitra dia naseho tamin'ny kely ho zanak'Andriamanitra tamin'ny nananganany fanahy ny famasinana anao. Meo anay ny atsiaritretrika tena hoe horeharehanay mihitsy Jesosy, satria tsy manam-paharoa ianao. Ary ny fonany amin'ny famenaranay na tsy fasahiana rehefa miresaka amin'ny antoko-pivavahana hafa izay zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. If you love
mitsangana fiangonana. Hoy ny tompo, avia ry fandahatra isika, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Voavela ny helokareo noho ny anarany masina, mideran'ny tompo. Amen. Riavana aseho antsika fa no raisintsika tamin'ny finoana ny teny rehetra izay nyrenesina teo. Mino an'Andriamanitra raitso-to, mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tongana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Pontio Pilata, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevo, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitso-to, avy any Levity ny tsara vela sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiambolona ny olona masina, ny famenan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Mbola hiary hivavaka isika ry havana. Tompo malalo, miderahanao zay, mankalaza anao zay satria Andriamanitra be fahasoavana ianao, Andriamanitra ny fahasoavana rehetra ianao. Zany no asainay manantona anao amin'i Jesosy Kristy. Mbola mangataka aminao indray mpamonjy eo, amin'irao fo zahay isotry fitiavana, ary kasio ny fony tsirairay izay tonga eto hoe mba hanao zava-dehibe, zany hoe angataka ny fanahin'ny fahamasinana izany. Zany no ataka hitokana amin'izao andro krismasy zao ho an'ity fitandreman'ity tompo malalo. Ary ny fahasoavanao tompo malalo no aoka atanteraka zay efa nikasainao ho an'ny tsirairay, zay tonga ato araky ny iranay teo hoe tena nitady ianao, tena hoe te eona aminao mariny. Dia mbola te hivavaka koa zay tompo malalo ho an'ny fiangonana Fjkm sy ny filohany ny président irako Andriamasoami, ny pasteur SG, pasteur Rakotondrainy Jaune, misaotra ny amin'ny nanomezanao azy rolareo. Dia aoka ny fahasoavanao omba azy mandrakariva mpamonjy eo, ary meo azy koa ny ompitory an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty araky ny fitarehan'ny fanahiny fahamasinana. Te hivavaka ho an'ny tanindrazanay zay tompo, hitanao ny fahalovana, hitanao ny fahasombana, hitanao ny kolikoly. Sofa ny fanahiny fahamasinana no mitarika anay ahatsy aho hoe ay moa Jesosy dia fananganana ny maty fiainana. Mpamonjy eo amin'irao fo zahay, ka aoka ny fanahiny fahamasinana anangana maty firenenay ity tompo malalo, anangana zay rava rehetra, dia anasitrana ihany koa ny fery sy ny ratra rehetra. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ianao izay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izy any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny amin'ny fanjakanao. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izy meloka taminay. Raiza mitondra ny eo amin'ny fakapanahy, nafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sotra ny tompo afaka mamarana zao fanompoam-pivavahana zao isika ry havana mitsangana amin'ny fiangonana.
Ampatsahivana ny afatra ho antsika fiangonana androany hoe angatao isan'andro manomboka anio fanahin'ny fahamasinana ry havanao. Izy ampatsiahinao ny tena toetra anao natrehan'ny Tompo andevony ianao. Izy ampatsiahinao fahamarinana volamena Jesosy tena tsangana maty ny akatra any an-danitra ary miandry ianao any izy ary ny fanahin'ny fahamasinana ampatsiahinao fa Andriamanitra rainao sy Jesosy Kristy Tomponao manome anao ny zavatra roa tena ilainao fahasoavana sy ny sy adanana. Tanteraka aminareo any ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompontsika. Mitahy anao ny Tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny Tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka fiangonana miara-mivavaka manginsika ry havanao tapo ao tsara ny hevitra hoe angataka amin'izay ny fanahin'ny fahamasinanao fiainanao. Ho an'ilay Andriamanitra velona irery anye ny voninahitra